Miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka izao page gitara mamy zao miaraba ihany koa anareo reny rehetrarehetra amin'izao fetindreny zao mirary ny sosiny tsara rehetrarehetra ho anareo ary mirary ihany koa filaminana sy fiadanana ho anareo ao anatin'ny tokantrano misy aminareo mety hoe sady mikarakara tokantrano ny gitara ianarana ihany ny asa atao ihany ny zazakely koa io etsy an-daniny mampahery antsika rehetrarehetra sy tsy mora ny adidy miandry anareo reny. Androantsika dia hianatra manokana makasika ny solo be dia be antsika no mangataka anazy ity dia androany nanokana fotoana mba ho anao zany anapiko reto izay ilaina indrindra rehefa mampiasa timbre distorsion dia li izy tsy voatery hoe manana gitara solo ianao na manana effet-na gitara ianao zay ianao va afaka manao andreto fa afaka ianaranao amina gitara rehetrarehetra tsy hoe akory rehefa gitara elektrika dia hafa ny lesina dia rehefa gitara akoustika dia hafa ny lesina safidy le izy za zao safidy hoe gitara elektrika no ampiasaiko androany fa tsy hoe akory tsy mety amin'ny akoustika le zavatra ampianariko eto mino fa mazava amintsika zay style anankiray voalohany dia misy ny atao pinch harmonics ny pinch harmonics dia karazana style anankiray ahafahana mahazo son eo amina toerana anankiray ohatra hoe raha do eto zao no tendreko dia io do io tsy io no henoko fa do hafa do any amin'ny son aigu ohatra ny raha do eto zao no tendreko dia mety do aty ny henoko ohatra na do ary amin'le maranitra kely ary dia iny le jerentsika eto voalohany ny fomba fitazana le médiator rehefa amin'izay style zay dia io le médiator io dia alatsaka ao ambanin'ny akibe tsy atao mihoatra tsika zao rehefa manao médiator dia ohatra zao foana dia le izy alatsaka ao any ambany io dia le corde iny mandalo eo amin'le médiator dia mikasoka amin'le hoditry ny tananao dia lasa mikika le izy avy eo zany hoe au lieu dia anao zao zany ianao dia lasa hoe ohatr'izay zany style anankiray faharoa indray dia misy ny harmonique naturel ito indray dia asianao tanana zany eo amin'le place anankiray dia mahazo son hafa ianao zany hoe kasihanao le corde ohatra hoe raha do ohatra ny tiako anao an'ity style faharoa ity dia jereko ny kaintin'iny do iny dia jereko ihany koa ny octaveny dia mikiky ireo son reo jerevinao tsara ny ohatra ny mitendry aty zao kasihako le kainty ahoana moa fanisana zay kainty zay manisy tsika do ré mi any amin'ny do ré mi fa so zany zany hoe 1 2 3 4 5 dia avy eo amin'ny sol indray anao manisy amin'ny toy hoe so la si do dia eo amin'ny sol sy le do iny mikika daholo ohatra hoe kitianao eo amin'le sol kasihana fa tsy tsindrina ohatra zao fa kasihana fotsiny ohatra koa eto amin'ny octave dia ny kainty koa misy azo alaina ty arina ty misy hoe mitovy amin'le aty any zany iny hoe ohatra hoe irany ambony ray vaosikine zao misy hoe dia io zao azonao atao indray hoe ny octave indray ny alainao dia ataony eto amin'le do eto hoe fa tsy zay nefa le son fa le atao mikenty azonao atao koa zany aty dia mahazo son ohatr'izay tsika mino fa mazava amintsika zay style anankiray fanontelo indray dia misy ny atao hoe taipine misy miteny hoe tapine misy ny atao hoe taipine arakaraka le olona miteny anazy fa tsy an'le olana fa le anarantsika voalohany rehefa manao taipine dia ianao mila mizatra manao pull off sy ameron ny atao hoe pull off dia ohatra ny miainga avy eo amin'ny note anankiray ianao dia makeo amin'ny note anankiray dia tsy manindry indroa ianao fa indray mandeha ohatra hoe do re zao ohatra hoe dia iny zany le do ihany tendrena fa le rena kapoka zay ma ameron azy ny pull off indray dia le re indray tendrenao fa sotominao le re dia lasa mahazo do ianao ohatrany zao ameron dia ny pull off rehefa anao taipine tsika dia ampiasaina izay style anankiroa zay miaraka amin'ny le mitape anazy tapenao zany izy kapohanao ohatra hoe do ré mi zao ohatra hoe kapohanao eo tamin'le mi le tanana hoe ao ve dia iny le ohatrany hoe do ré mi dia fa sol dia eo zany ohatra lolovinao jere tsara kapohako zao ohatra ny le mi ataoko exercice anaraka azy kapohako le mi dia sotomiko
ohatra anankiray zay de ataontsika any ambany ray ohatra ny la si do re mi de ohatra ny kapohanao zany izy mikapoka anao ohatra ny de azonao leçon avy eo anankiray farany izy ty moa tsy de tena style fa karazana rythmique de misy ny atao hoe riff manana ny fomba itenena azy ny olona fa ataoko hoe riff zany atsotsika azy de ohatra n'izao fanaovana azy ny quinte sy ny tonique ihany no ampiarahana ohatra ny do zao ny ataonao de le do sy le sol ihany zany tendrenao ohatra ny na 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 de am'izay fotoana zay le corde roa tsindrinao iny ihany ataonao maneno fa tsy atao katrany ambany izy tandreo sady manao hoe fa tsy atao katrany ambany izy fa ohatra ny hoe reto de rezoloro ihany tendrenao aloha ny azoko ny zaraina androany atoizatsika izay zavatra zay manaraka fa manasantsika rehetrarehetra hanao partage mba ho hitandreo namantsika ity pagetsika ity mba ahafahantsika ihany koa mizara ho an'ny hafa